mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika rehefa kamaralatra dia alakamisy fahasivy ny volana novambra ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny taratasy faharoa ny soratan'ny Petera faharoa toko fahatelo. Petera faharoa toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, ity no epistily faharoa soratako aminareo ankehitriny ka izy roa dia samy entiko mampifony sainareo madio amin'ny fampahatsiarovana mba hahatsiarovanareo ny teny voalazan'ny mpaminany masina rahateo sy ny didin'ny tompo mpamonjy izay nentin'ny apôstôly rahinao aty aminareo. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira avy aniratsira mandeha araka ny filàna ka manao hoe aiza ny teny fikasana ny amin'ny fiaviany fa hatrizay no tenin'ny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza. Dia masino manao masinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity taratasy faharoa no soratan'ny Petera ity dia fanamafisana ny voalohany ho izy amin'ny andininy voalohany amin'ny toko fahatelo eto mba ampifoa ny sain'ny mpino, ampifoa ny sain'ny kristianina tsy hahavariana azy. Mahavariana ny mpino mantsy raha tsy miambina izy ny fiainana eto amin'izao tontolo izao, indrindra ny fisian'ireo mpandrebireby maro ny fiainam-panahy sy ny finoana. Ary manamafy izany indrindra ity taratasy nosoratan'i Paoly ity ny taratasy faharoa zany, manamafy lafin-javatra telo lehibe mba ampifo ny saintsika. Voalohany dia amafisany fa ary afatra farany mihitsy fa tokony hitombo ny kristianina, tokony hitombo ara-panahy ny kristianina. Zava-dehibe ny fitombonina ara-panahy ny kristianina. Rehefa tsy mitombo ara-panahy ny kristianina dia mangatsiaka izy. Ahoana ny fomba hitombon'ny kristianina ara-panahy? Dia ny fiainany fahamasinan'Andriamanitra, fiainany fahamasinany tenin'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga azy manamafy amin'ny andininy faha 1:10 manao hoe koa raha ho levina toy izany zao zavatra rehetra izao dia olona tokony ahoana moa ianareo amin'ny fitondratena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zany hoe amafisany Paoly fa mila mitombo amin'ny fahamasinana ny kristianina, mila mitombo amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ny kristianina, fa tsy hoe mijanona fotsiny amin'izao. Ny fijanona fotsiny amin'izao dia taratry ny fahavariana-panahy ka manjary menjera ao anatin'ny fihizan-toetra. Fa ny faharoa izay afaran'ny Petera mafy ihany koa dia ny hoe tsy maintsy hisy any am-parany any karazan'olona izay ampianatra zavatra diso, ampianatra zavatra tsy marina, etsehiny filany, inona le filany, etsehiny lafy materiel reny olona reny ka androbo ny olona hiala amin'ny fampianarana tena izy, hiala amin'ny fampianaran'ny Kristy, hiala amin'ny fampianaran'ny apôstôly ka anaraka zavatra tsy marina. Ary dia manafatry Petera mba hitoetra tsara amin'ny finoana sy amin'ny fampianarana marina ny mpino. Fa ny fahatelo dia ity eto am-piaratanantsika ity ny hoe any am-parany ihany koa dia hisy mpaniratsira hoy Petera. Ary io mpaniratsira ireo dia izao aniratsira ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary indrindra aniratsira ny amin'ny fiavian'ny tompo. Hoe tsy misy zany fiavian'ny tompo zany, tsy marina zany. Raha ohatra ka nisy zany dia tokony efa miova, tsisy zavatra miova zany. Hatramin'izay efa ela be anarivo taona zao nefa nitenenana hoe avy ny tompo, avy ny tompo, mbola tsy tonga foana izy. Noho izany dia izao tandremo tsara ho Petera fa maniratsira ireny fa tsy maintsy ho avy ny tompo. Petera moa nanafatrafatra izany satria efa ombona tamin'ny hazo fijaliana izy. Haitsika tsara ny tantaran'ny Petera eny tsy ao anatin'ny baibolintsika fa ao anatin'ilay boky antsoina hoe Acte de Pierre na asan'i Petera, raha tsy diso toko fa any amin'ny
efatra amby telopolo na 5 amby telopolo any dia miresaka manokana izy a lay teny hoe covadis dominé ndray maka lay tantara tam'ilay lalana lehibe antsoina hoe via Appia na voie appienne any Rome io misy lalana antsoina hoe via Appia zay 10 kilometra malaraka ny sisin'ny Italie iny moa zany Rome iny moa le izy dia teo amin'ny lalana antsoina hoe via Appia io Petera ndray maka ao anatin'io acte de Pierre io na asan'ny Petera dia andeha hivoaka ny Rome izy. Rehefa hivoaka ny Rome izy de mifanena tamin'i Jesosy mafy be tsinona ny fanenjena tao Rome be de be ny kristiana efa novonoan'ny Néron nodoran'ny Néron nampijalian'ny Néron navelan'ny Néron ny viravirain'ny biby tao amin'io toerana antsoina hoe Colisée io raha makany Rome ianao de mbola ao le Colisée dia be de be reo kristiana novonoina ny viravirain'ny liona viravirain'ny biby napedina tamin'ny gladiateur sy ny takizany viraviraina tao reo kristiana reo tao amin'io tada kianja be antsoina hoe Colisée dia na Colisée dia nahitan'izany Petera de nasain'ny namany hoe mandany ianao mandositra fa maty eto ianao dia nanaraka n'iny lalana antsoina hoe via Appia iny Petera no nifanojo tamin'i Jesosy dia rehefa fanojo tamin'ny Jesosy teny an-dalana izy dia nanontany an'i Jesosy manao hoe covadis dominé na hoaiza ianao tompo dia namaly Jesosy manao hoe romaneo ito Rome crucifigi zany hoe andeha ombona amin'ny hazo fijaliana ny Rome indray aho andeha ombona amin'ny hazo fijaliana ny Rome indray aho dia fa ahoana ho Petera dia namaly izy manao hoe ka ianao tsy manaiky ho faty martyre ianao mandahandray ny hazo fijaliana dia niveriny Petera ary dia nitomany mafy Petera de niverina ao anatin'ny tantara io de nombona tamin'ny hazo fijaliana Petera ary zay no mahatonga lay hazo fijaliana mivadika iny satria Petera ny teny manao tsy mendrika hitovy hazo fijaliana amin'ny tompo fa izaho avadio ny hazo fijaliako ka aoka ny lohako no ambany fa tsy mendrika hitovy hazo fijaliana amin'ny Jesosy akory dia navadika ny hazo fijaliana Petera de nombona tamin'ny hazo fijaliana miohaka Petera zay nidikany hazo fijaliana zay miohaka iny hazo fijaliana Petera ary mbola ao mbola rehefa makany anao dia makany Italie anao dia mbola mahita lay fiangonana antsoina hoe covadis dominé eo amin'ny fionan'ny via Appia sy raha tsy diso Argentine lay fiangonana antsoina hoe covadis io dominé tsy afangaro amin'ilay horonan-tsary hoe covadis satria misy horonan-tsary zay mivoaka tamin'ny taona 1 sy 700 tano any tantaram-pifankatiavan'olona ihany tamin'ny andron'ny Néron covadis fotsiny lohatenin'ilay film na lay horonan-tsary fa tsy tantaran'ny Petera akory dia ohatsika manao hoe zay ny fahafatesan'ny Petera ary Petera tao anatin'ny vanim-potoana fangirifirina de nanoratra itony taratasy itony mba hanaitra antsika mba hamafiorina ny finoantsika de eto ary Petera manamafy hoe tandremo fa isy olona ilaza hoe tsy hisy ny fiavian'ny tompo tsy hisy ny farandro tsy hisy ny faran'izao tontolo zao de manazava Petera mandray ohatra amina hoe ohatra zany any angeny nitranga hoe Petera manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 10 de miteny ohatra zany any angeny nataon'ny olona tamin'ny Noa raha hita Noa ny tenenan'ny tompo manao hoe manaova sambo de fa ho avy ny safodrano fa ny olona tsy hisy nino any Noa fa hoe aiza koa andro tsara io ino ty ataonao verisaina ianao ataonao inona koa ty sambo be ty atapy-tendrombohatra sy ny sisa naneso any Noa ny olona kanefa ho Petera tonga tampoka de tampoka tahaky ny mpangalatra ny andron'ny tompo 15 ary dia fatatsika fa tsy ny baiboly ihany no mitantarany ny safodrano tsy ny baiboly ihany mitantarany safodrano ny épopée de Gilgamesh tantara tranainy be zany boky tantara someriana any amin'ny tantarany sinoa angano sinoa any ary mbola tantarany safodrano any amin'ny tantarany Inde fivavahana hindou be de be ny lovatsofina tranainy mitantara hoe nisy safodrano be teto ambonin'ny tany ary na ny siansa koa aza ny précambrien raha tsy diso ho an'izay manao ho an'ny ankizy any amin'ny terminal dia mitantara ny fisininy hoe nisy fotoana safodrano be teto ambonin'ny tany dia
io ndraisy ny petera ohatra manao hoe zao no izy a be de be ny olona tsy nino anao a de ohatr'izay koa ny tranga amin'ny fiavian'ny tompo io betsaka ny olona tsy ino ny fiavian'ny tompo betsaka ny olona isalasala aniratsirany hoe atsoja Jesosy zany tsy ho avy zany tsy niova za ahoana tsy niova mihitsy ary mandrakariva dia ny olona zay mandany fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ny olona zay mandany Jesosy tsy ho Mesia reny ihany no miteny manao hoe tsy ho avy ko Jesosy tsisy ny farandro. Afaka malala ny hevitry ny teny hoe kristianina de zao mino an' Jesosy lay Mesia ary ao anatin'ny finoantsika an' Jesosy lay Mesia ny finoantsika ny fiverena ny fanondrony ety am'izao tontolo zao hitsara ny velona sy maty fanekipinotsika raha teo zany ary dia inona ny toe-tsaina le avako itsika de resy lahatra fa misy ny fitsaran'Andriamanitra tsy maintsy hisy ny fitsaran'Andriamanitra io finoantsika ny fisian'ny fitsaran'Andriamanitra io mahatonga antsika mifikitra manao ny tsara io finoantsika ny fisian'ny fiainana ambadiky ny fahafatesana io mahatonga antsika mifikitra manao ny tsara araka ny tenin'ny Petera manao hoe koa satria manantena izany zavatra izany ianareo de izao aoka mba hita ho tsy manapondro sy tsy manatsiny 5:40 mba ho hita tsy manatsiny amapondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana ary ny faharimpon'ny tompo de keo ho famonjena. Mahafinaritra be lay vombolana ampiasain'ny Petera hoe faharimpon'ny tompo amin'ny teny frantsay izy a nadika hoe longanimité somary teny efa tranainy ihany izy io lay hoe longanimité teny frantsay fa somary tranainy ihany zany hoe milaza avy amin'ny adikany teny grika milaza hoe faharetana eo anatrehan'ny zavatra tsy mety atao aminy ohatra hoe misy olona anankiray a hiarana zavatra mafy sy tsy mety foana izy miarana zavatra mafy sy tsy mety tsirariny tsy hoe tsirariny fotsiny ihany fa tena zavatra tsy mety tsy tokony hiatra aminy de lay mihoatra lavitra noho ny fandeferana dia izay le teny hoe faharimpon'ny tompo maharimpon'ny tompo zay mahatonga ny tompo tsy mbola tonga zao ange raha tonga ny omo ny tompo firy amintsika ny voavonjy firy am'izao tontolo zao ny voavonjy mety voavonjy angamby ianao satria isika kristianina fa firy am'izao tontolo zao mbola variana any amin'ny famonon'olona variana amin'ny fitiavatena variana amin'ny zavatra maro samihafa raha tonga an'io tokoa ny tompo de ho azonao antoka ve fa ianao mety mahazo antoka ny tenanao satria ianao mpino fa ho azonao antoka ve ny zanakao ho azonao antoka ve ny namanao ho azonao antoka ve ny mpiray tany razana aminao raha tsy tonga an'io ny tompo tsy hoe manadino akory izy sanatriany vava fa maharimpo izy maharimpo ny tompo aloko itenen'ny Petera io fa izay no mahatonga azy hoe tsy mbola tonga miandry antsika hitory ny filazantsara izy miandry antsika hizara fitiavana izy fa raha tonga an'io ny tompo de be de be ireo zay azotsika antoka fa mbola raha mijery ny fiainana ny herisetra sy ny fahalovana eto amboniny tanytsika de be ny ikikika araka ilay tononkirany farandray mamonjy be de be nge ny ikikika hitomany hoe nahoana ny tsy naambaranao nahoana ny tsy naambaranao niaraka teny foana sika fa nerasera teny foana sika fa nahoana kosa ny tsy naambaranao hoe ho very be de be ny ho very ary raha sy tonga ny tompo de maharimpo izy miandry ny bebahan'ny hafa miandry ny bebahantsika koa aza miandry ny alantsika koa am'izay mety ho fanamarina tena miandry am'izay ialantsika amin'ny tsy fahamarinana isan-karazana le avako malala tsy maintsy ho avy ny tompo Petera tsy maintsy ho avy ny tompo tsy maintsy ho avy za mpaniratsiry zany raha tsy efa tonga ary raha tsy efa mandomba ravarana any amintsika ary raha tsy efa manoratra artikla an-gazety ary raha tsy efa manoratra ataontsika hoe publication isan-karazany amin'ny Facebook amin'ny YouTube amin'ny tambazotra isan-karazany ary raha tsy efa manao fampianarana milava sy boky lava isan-karazany hitantsika amin'ny tambazotra isan-karazany ary de efa tonga reny mpaniratsiry reny milaza manao hoe tsy misy ny fiavian'ny tompo tsy miova ny zavatra rehetra fantatsika kosa
fa miova ny zavatra rehetra be de be ny zavatra miova miratsy ny olona miratsy toetra ny olona tsy miova zany fa tsika rehetra de miara-mihita fa miova ny zavatra rehetra fa ireo mpaniratsira no tsy resy lahatra ny amin'ny fiovan'ny zavatra rehetra fa mitady hevitra mandrakariva ampiala atsika amin'ny finoana ampiala atsika amin'ny fanarahana ny Kristy. Inona no afatra? Mila miambina ianao, mila miambina isika, mila miazona ny finoana sy ny fampianarana tena izy. Lavako malala ahoana ny fiambenana ny fiavin'ny tompo? Ny fandehanana amin'ny fahamasinam-piainana, fandehanana amin'ny fahamarinana, fandehanana amin'ny fitiavanamana, indrindra de fifikirana amin'ny finoanan'i Jesosy velona zay nandresin'ny fahafatesana ho antsika. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay. Misaotra anao zahay fa manafatra ny mandrakariva ianao tsy ho variana, tsy ho sindriana manoloana ny fiainana eto amin'ity zao tontolo zao fandalovana ity. Manafatra anay ianao fa ho avy ny mpaniratsira, haniratsira ny fahamarinan'ny fampianarana, haniratsira ny fahamarinan'ny teninao. Ho avy ny mpaniratsira zay handrava ny fampianarana tena izy. De mivavaka aminao zay Tompo. Ampioreno sy aoreno amin'ny finoana izahay. Aoreno amin'ny fahatokina fa mbola ho avy eny amin'ny rahoan'ny lanitra ianao. Ho avy hitsara ny velona sy ny maty ary tsy hanapahataperana ny fanjakanao. Vavaka zay Tompo. Ao anatin'izany fiandrasana ny fiavinao zany, hiaina amin'ny fahamasinana, hiaina amin'ny fahatahorana anao Andriamanitra, hanaja ny fahamarinana, hanaja indrindrindrindra ny voninahitra ao Andriamanitra. De jereo ny tanindrazana, hitanao, fantatrao ny toe-javatra lalovana eto. De ampianary zay Tompo, ajoro vavolombelon'ny finoana, ajoro vavolombelon'ny fitiavana, ajoro vavolombelon'ny fahamarinana. Aza velanao ho kify na ho ketraka amin'ny fanarahana anao fa tehirizo ho kristianina mahatoky hatrany. De jereo koa Tompo reo havanay marary any amin'ny hopitaly, ireo anatin'ny fitsaboana, ireo manana olana, ireo zay sahirana aza amin'izao vanim-potoana iainana zao. Jereo ny famindramponao izy ireny. Mety tsy takatry ny tananay, ao ny takatry ny tananay, ao ny tsy takatry ny tananay, dia ampahirezo izy ireny Tompo, fa famindrampo ianao. De meteza anapako amin'ny tokantranonay tsirairay avy, meteza iazona anay tsirairay avy Tompo, mba ho tokantrano miaina ny fahamasinanao, ny tokantranonay ary ny asanay, de asa anomponay ianao. Misaotra Tompo malala, amin'ny anaranao Jesosy. Amen.